Samy manana fomba fijeriny ny olona. Ny sasany manararaotra fotsiny hoe tsy fiasana le andro dia tsy miasa. Sasany mieritreritra anazy ho fety. Nefa ny 29 mars 1947 dia fantantsika tsara fa andro fahatsiarovana le tolona, ohatrany hoe andro fisaonana le izy ny tena marina satria indraindray tsika diso hevitra be mihitsy. Ny 7 mars 1770 lasa tafajanona fotsiny hoe andro tsy iasana ho an'ny akamaroan'ny olona fa vitsy sisany lasa tena hoe mahalala ny tena heviny hoe fa maninona ny atao andro tsy fiasana io io daty io. Mitsarovana mihitsy, tokony mitsarovana mandrak'izay mihitsy aty tolona efa ray aman-dreny taloha manko ny tena niady mafy. Ka lasa hoe 29 mars andro tsy fiasana sisany halalan'ny akamaroan'ny olona azy amin'izao. Ny antony dia tsotra, ilay tsy fahalalana an'ilay tantara eo amin'ny malagasy satria ny mpitondra ny fanesy dia tsy dia nanao lahara-pahamehana loatra izay atao hoe fampahalalana ny tantaram-pirenena any amin'ny ho an'ny vahoaka izay. Ka rehefa tsy atao lahara-pahamehana le fampianarana an'ilay tantara dia tsy voarain'ny olona ny atao hoe zavatra tokony ho fantatra mikasika an'ilay tolona ho amin'ny fahaleovantena izay. Mananika 70 taona zao efa niaina izany tamin'ny 47 zany ny ray aman-dreninay zany mbola vao zanaka foana zany tsika hatria tao aloha. Tsy mahagaga tsika ohatr'izao zao mora pepony avy any velany ka le tena nanao an'ilay izy hoe fahaleovantena mankarara hodiana tsy fantatra, hodiana tsy tenenina. Adinono tokony atao tena hoe vaindohan-draharaha zany ara-tapetraka tena hoe mavesatra be tokony alohan'izay aza satria noho ny tolona nataonary zareo angeny nazahoana ny fahaleovantena ka tokony olo laharana aloha tokony petraka tena mavesatra kokoa ity fankalazana ny 7 mars ity mba hahafany ankizy mahafantatra ka zavatry ny sy miainana anie tsy hitany ka raha sy ampy ny fanazavanao sy ny fampitanao hoe izao ny zavanisy tamin'izany fotoana na tonga sika ohatran'izao dia ho sarosarotra aminy mahafantatra anazy. Ny 7 mars ny fahafantarako anazy dia hoe anisan'ny tolana nahafahan'ny malagasy nahazo fahaleovantena tao aorianan'ny hetsika izay nataon'ny fikambanana maro samihafa zany. Lasa tsy fanadino ary tantara ho tantara ary mila ampitaina amin'ny taranaka fara-madidy ary ho an'ny ministera serasera sy ny kolontsaina dia ny fahatsiarovana 7 mars dia tsy fahatsiarovana fotsiny ihany fa ny anay ny fahatsiarovana dia fitabatany-drazana arahana asa famelomana an'ilay kolontsaina efa nisy teo amin'ireo razantsika taloha. Kolontsaina ino zany? Kolontsaina mahafohy tena ho an'ny tany-drazana, mahafohy tena ho an'ny daholobe, mahafohy ho an'ny sohiombona ka rehefa mahatsapa an'izay isika dia mandray an'ndraikitra. Ny 1947 ny tolona 29 mars dia resy isika fa na dia zany naneo anefa fa nanana an'izay fitiavana tanindrazana izay ny malagasy. Ny tonga 7 mars io dia lasa fisainana foana fa maninona ny MDRM foana no tena hoe voizina fa aizany Panama sy ny Dina. 29 mars 1947 ny zavatra voaresaka foana dia le hoe tolona nataon'ny malagasy nitarihan'ny MDRM dia voalaza rehefa avy eo fa hoe misy zava-miafina atao ambadika io. Ireo atao hoe fikambanana miafina ny Dina sy ny Panama no nanetana an'ireo olona ireo mpiaditra anainy ireo tantsaha mba handray fiadiana izay fitakiana ny atao hoe fahafahana izay. Dia maninona le izy ny mila tsarovana satria ireo olona ireo dia ny atao hoe fitiavana ny tanindrazana ny tena nanosika azy tamin'izay. Vahaolana dia tsotra raha ao anatin'ny programa mpampianarana ilay izy dia tena ampianarina ny mpianatra ary atao anadinana rehefa misy ny fanadina-panjakana.
dia lasa ho atao hoe zavatra ray ho voatazon'ny tanora sy lasa zavatra iainan'ny olona tiariana ilay izy rehefa avy eo. Ny fampitanan'izany ilo izany ho antsika aty aoriana dia anisan'ny ataontsika hoe hery izay tokony ao anatin'ny fonony tsirairay amin'ny fitiavan-tanindrazana. Ka raha ohatra ka tena anana ny mahizy azy ny malagasy ary vonona hijoro dia averena amin'loha ny tantara fantatry ny taranaka anana ny antoko hoe rery anaty tsy risy po hiaro ny tanindrazana.